fahalalana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Petera voalohany toko voalohany 7:10 ka hatramin'ny 9:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy, tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe: ho masina ianareo satria masina ao. Amen. Araka izany ravana dia ny famporisihana izay nataon'ny Petera ho an'ny kristianina mba hitondran'izy ireo tena mifanaraka amin'ny filazantsara, izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina izy ho ampahatsoratra masina izao. Ary dia misy reto fahamarinana roa reto ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe: mahonoana tena hoy Petera eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo. Mahonoana tena hoy Petera eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo. Hitantsika moa izany amin'ny 7:10 raha verina vakina toy manao hoe: koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Amen. Eto tsika ravana dia mahita fa manoratra Petera, manoratra ho an'ny kristianina izy ary ao anatin'izany famporisihana izay soratany izany dia manazava izy hoe isika io dia miandry ny fiavian'ny Tompo, ny fisehoan'i Jesosy Kristy ozy izy miandry dia manatenany izany tsika ozy izy, ary io fisehoan'i Jesosy Kristy ozy izy dia izy fahasoavana tsara izay omena sy hoentina ho antsika avy amin'izany. Izay moa ilay famonjena, izay zany ilay hoe fitondrahan'i Jesosy Kristy ny olona ho ao aminy, fanalany Jesosy Kristy ny olona eto amin'ity tany ity. Dia eo am-piandrasana an'izay ozy izy dia izao sikino tsara ny sainareo, izany hoe ataovy mijoro mahitsy tsara ny sainareo ka mahonoana tena, mahonoana tena. Raha ohatra zany ka azavaina amintsika amin'ny fomba tsotsotra dia tahaka ny miteny zany Petera ao anatin'ity teny ity manao hoe: manana fahonoana tena satria inona ny antony tokony ananareo fahonoana tena, dia satria isika io dia misy fahasoavana izay andrasantsika ho avy rehefa tonga i Jesosy Kristy. Ka inona moa ravana ity hoe fahonoana tena ity? Raha miresaka tsika hoe fahonoana tena ao anatin'ny soratra masina dia dikan'izany, raha jerevana zany zao ny teny anglisy dia hoe self controlled, izany hoe ianao ihany no mikontrôle na hoe mampionona ny tenanao, mifehy zany ny tenanao. Raha ohatra indray izy ka jerevana ny teny frantsay dia misy mampiasa ny hoe modéré, avy amin'izany teny hoe modéré zany no ny avian'ny teny hoe mesure. Misy koa mampiasa ny teny hoe pondéré, ka avy amin'izany teny hoe pondéré zany no ny ahazahoana ny teny hoe poids. Izany hoe ao anatin'ity fahonoana tena ity zany dia misy fahaizana mandrefy, fahaizana mandanja zay zavatra tokony atao ary fifehezana ny tenanao hanaraka an'izay. Izay natao hoe fahonoana tena. Ka izany zavatra zany hoy Paoly dia tokony ho toetra hananan'ny kristianina mihitsy eo am-piandrasana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Izany hoe mahafantatra ny kristianina hoe ity mety, ity tsy mety dia vitany no mifeny tenany hanaraka an'iny na tsy hanaraka an'iny. Dia izay natao hoe fahonoana tena, ary mila manana an'izany mahitsy tsara ao anatin'ny sain'ny kristianina. Izay mahatokana hoe sikino ny sainareo. Ny fahonoana tena dia zavatra miainga any anatin'ny sain'ny olona, ary ny fahonoana tena dia zavatra izay tsy maintsy toetra ananana amin'ny maha-kristianina. Ka inona raha ryhavana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Itsika koa ryhavana dia miandry ny fiavian'ny Tompo sika, miandry ny fiverenana sika, ary mety ho tonga any amin'ny raha ho alanitra izy amin'ny fotoana tsy hampozina mihitsy, nefa mety ho alainy ao anatin'ny fahafatesana koa tsika ho any aminy. Ka efa fiavian'ny Tompo eo amin'ny fiainan'ny olona daholo zany, ka ao anatin'izany dia tena mila manana fahonoana tena sika. Be dia be ny zavatra tsy vitan'ny olona tsony manana n'ilay fahonoana tena amin'izao fotoana izao. Na dia amin'ny sakafo aza dia misy any tena tsy mahono tena mihitsy any amin'ny sakafo. Efa fatan'izao efa tena voky, efa tena mihoatra ny fetrako
izany fetrana sakafo hoaniko zany mbola mihinana ihany dia tsy mijanona mihitsy raha tsy marary rehefa aveo efa tsy izy zany ny kristianina dia manana fahonoana tena amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tahaka izany koa amin'izao fotoana izao na ny ankizy ara dia mila ampianarina zany fahonoana tena zany ao an-tokantrano jerevony tsy mahony tena ny ankizy moa zany amin'ny fahitalavitra ny lehibe koa tsy mahony tena amin'ny resaka na fahitalavitra koa raha misy olona dia tsy mahony tena efa hatramy firy alina eo dia tsy afaka mijanona mihitsy na dia fantatra hoe rapitso mbola ifomaraina rapitso mbola hiasa dia izany zavatra zany le hoe tsy fahonoana tena ka itsika io miandry ny fiavian'ny tompo mila manana fahonoana tena tsika ary ao anatin'izany fahonoana tena zany misy ny antsoina hoe disiplinina mihitsy ahoana moa ny ananantsika fiainana maha-kristianina mijoro tsara na hoe stabla tsara raha ohatsika ka tsy manana fitsipika fitondrana ny fiainantsika mihitsy na dia toko hoe ny fitoana hivavahanao azy raha tsy manana fahonoana tena ianao dia miodikodina eo ianao dia tsy manam-potoana hivavahana mihitsy tsy manam-potoana makina soratra masina mihitsy ary tsy maintsy manana izay fahonoana tena izay ny kristianina io fahonoana tena io anefa dia zavatra izay vokatry ny fanahy io fa ny vokatry ny fanahy ozy izy dia fahonoana tena izany hoe ny fanahy masina izay mitoetra anatintsika mihitsy no angatantsika no meantsika izay fahonoana tena izay dia tahaka izany koa izao ny fitiavana amin'izao fotoana izao be dia be mihitsy ny olona no tsy manana fahonoana tena amin'ny resaka fitiavana ka na dia efa manambady aza dia mbola mitepy fitiavana amin'ny olona etseroa dia tsy manana fahonoana tena tsy mahavita mifely tena mihitsy fa mbola lasa ihany manao manadala vadin'olona mbola lasa ihany manao an'izao karazany zavatra rehetrarehetra satria tsy manana fahonoana tena ny kristianina maro nefa miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo tsia misy fahasoavana lehibe izay omen'Andriamanitra antsika ry havana ary mila miandrandra an'izany sika ka izany no tokony hery manosika antsika hanana fahonoana tena eo am-piandrasana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo sika misy fahasoavana omeny mo an'izay rehetrarehetra mahonona ny tenany ao aminy ary zany ne mahatonga ny olona maro amin'izao fotoana izao voafatotro ny karazany zavatra samihafa na karazana filokana io na fitorohana zava-mahadomely io na inona karazana fanandevozana izay mahazo ny olona dia rehefa tena jerevanao dia olana amina tsy fahonoana tena daholo no ambadika ilay izy ary miteraka zavatra manimba ilay fifandraisana amin'Andriamanitra ho hitantsika rehefa aveo moa fa manimba ilay fahamasinana izay ilay tsy fananana fahonoana tena izay ka zany mahatonga ny Paoly eto mamporisika ny kristianina hanana n'izany fahonoana tena izany eo am-piandrasana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia zao hoe manao ahoana ny fahonoana tenanao manana n'izany fahonoana tena izany ve ianao mitaonanao ary havana amin'ity tia mba tena angataka ny fanahy masina hoe fanahy masina velomy atao anatiko izany fahonoana tena izany mitaonanao amin'ity an'ity mba tena ametraka tsara mihitsy ametraka mihitsy hoe ity zany no ataoko ity zany no tsy ataoko dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra raha ity zavatra tokony ataoko ity tsy vitako io raha amin'ny herin'ny tenako no anaovako azy fa mangataka ny herinao hanampy ahafahako manatanteraka an'izany ahafahako manana ilay fahonoana tena asan'ny fanahy masina izany fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika mihitsy ny anana an'izany atao hoe fahonoana tena izany ny fahamarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe aoka ho masina ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria masina Jehova izay niantso anareo hoy Petera aoka ho masina ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria masina Jehova izay niantso anareo hoy Petera hitantsika indray zany mandiny ny faha 7:20 ka hatramin'ny andiny ny faha 9:20 eo amin'ny andiny ny faha 5:20 zao dia ambarany tsara manao hoe araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao eto ravana dia hitantsika fa mampatsiaro Petera hoe iza moa ilay Andriamanitra izay niantso anareo izay tomponareo izay miara-miaina aminareo Andriamanitra masina na io ary raha mijery ny testamenta taloha tokoa ka mahita ianao ohatra zany any amin'ny bokin'ny Eksodosy ohatra izany atao hoe fahamasinan'Andriamanitra zany dia tena mahavariana mihitsy fa nidina io Andriamanitra io hiara hipetraka amin'ny olombelona ary nidina tao anatina tabernakely izay namboarina natao tanan'olombelona fa zany tabernakely zany dia ambara amintsika fa tena be dia be mihitsy ny zavatra nitakian'Andriamanitra tamin'izany hanamasinana n'izany tabernakely zany mandritra ny andro maromaro nisy fanatitra tao isan'andro hahafahana manamasina n'izany tabernakely zany ary na dia ny mpisorona miditra ao aza tsy akanjo hoe akanjo zao tiana anaovana fa akanjo spesialina mihitsy no anaovany ao anatin'izany io toerana io tena hoe toerana masina ka izany ilay fahamasinan'Andriamanitra
io andriamanitra zay niantso anareo izy dia andriamanitra masina dia noho izany aoka koa ianareo izy mba andeha amin'ny fahamasinana dia izany no hotakiny Petera hoe tsapanareo veo izy ilay andriamanitra zay miantso anareo fa manana an'izany fahamasinana izany manahoany nareo amin'ny fitondrantena rehetra eo izy zao dia milaza eo amin'ny 17 ohatra fotsiny zao izy hoe amin'ny resaka filana aoka ozy izy tsy hitondra-tena araka ny filana fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa mba hitondra-tena araka le mahakristianina zany zay zao fitondra-tena anankiray resaka filana zany hoe andriamanitra zay miaraka aminareo dia andriamanitra masina ka aoka le filana tamin'le mbola andro ny fajentilisa taloha ajanona ny mihitsy fa tena anana fiainam-pahamasinana miaraka amin'andriamanitra ina ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola miova ravana ny fahamasinan'andriamanitra hatramin'izao andro ankehitriny zao mbola masina Jehova mbola masina andriamanitra zay niantso anao ary mitoetra ao anatintsika izy lasa tempolin'andriamanitra isika ka tena mila fahamasinana zany tsara ho fantatsika ihany nefa ravana aloha fa izany fahamasinana zany tsy avy amin'ny ezaka zay ataontsika tsy avy amin'ny hoe fitafiana zay ataontsika na zavatra zay tenen'ny vavantsika no mananantsika n'izany fahamasinana zany fa asan'andriamanitra izay nataony tamin'ny alalan'ny zanany teo ambony azy fijaliana na azahoantsika fahamasinana izany hoe ny rany Jesosy Kristy no manamarina sy manadio ary manamasina ny olona zay aloha tsara ho fantatsika izay manamasina sy manadio ary manamarina antsika ny rany Jesosy Kristy raha mino anao zany hoe Jesosy mino fa ny ranao zay latsaka teo ambony azy fijaliana manadio sy manamarina ary manamasina dia masina ianao ary zay fahamasinana zay tonga dia fahamasinana 100% zay fahamasinana feno zay fahamasinana fahanao miditra any an-danitra zay saingy ianao mbola miaina eto amin'ity tany ity dia tokony andehananao zany zay fahamasinanao zay iainanao zany zay fahamasinanao zay tsy hoe andeha tena hiteny montina be amin'izay mba amin'izay ho tonga masina tsy izay ny antsika kristianina fa izao hoe masina no hamasiny Jesosy tamin'irany noho izany tsy anao azany fiteny tsy mendrika izany satria iainako handehanako ilay fahamasinana ianao zany tsy miasa nananao fahamasinana fa no hamasinina ianao dia mandeha amin'izay fahamasinana izay menanao zay ny fomba azahoantsika azy angamba raha hoe anazavaina dia ohatrany hoe raha misy tovavy anankiray zao misafidy izy hanambady mpanjaka nanaiky izy mifankatahan'le mpanjaka dia nanambady an'le mpanjaka izy dia lasa vadin'le mpanjaka izy vita soratra ara-dalàna tamin'le mpanjaka izy dia izao angatahany izy zany hoe satria anao zay efa vadina mpanjaka ary io daholo amin'izay le fombafombanareo tany ambanivohitra rehetrarehetra tany fa efa vadina mpanjaka ianao zao ataovy araka ny tokony ho izy amin'izay na ny fiteninao na ny fiakanjonao na ny fijoronao satria efa vadina mpanjaka ianao na ny fitafinao ary ataovy mendrika amin'ilay mahavadina mpanjaka anao tsy hoe raha manao akanjo tsara tarehy vehivavy dia ho lasa vadina mpanjaka na hoe raha manao akanjo ratsy izy dia lasa tsy ho vadin'ilay mpanjaka fa efa vadin'ilay mpanjaka izy fa aprisiana izy mba hitondra tena mendrika amin'izay mahavadina mpanjaka azay dia ohatr' izany tsika efa no hamasiny Jesosy tamin'iranytsika efa no dioviny sy no hamarinitsika dia aprosiantsika hitondra tena mendrika zany hoe vokatra zany ny atao zany dia izao ny fitafinao dinio ny fitafinao mendrika ny mahazanaka Andriamanitra no hamasinina anao ve ny fitafinao mendrika n'ilay mahatempolin'Andriamanitra ve ny fitafinao fa tokony anana fitafy montina sy masinitsika satria hitoeran'ilay fanahy masinitsika satria olo masina isika dia tahaka izany koa ny fiteny tsy manao an'ireny resaka vozidratsy resaka vetaveta sy anina reny satria kristianina isika olona efa no hamasininy Jesosy tamin'irany manana an'izany fahamasinana izany izay mijoro tsara anatin'ny finotsika sy ny fisainantsika isika dia noho izany mila mandeha amin'ilay izy amin'izay hoe iainako ilay fahamasinana fa tsy hanao an'izany fiteny tsy mendrika izany na zao fitafy tsy montina izao satria za olona no hamasinina Andriamanitra amin'ny toetra rehetra mihitsy ozy izy amin'ny fitondran-tena rehetra manahoana ny toetrantsika manahoana ny fomba fanaontsika mandeha amin'izany fahamasinana izany ve tsika riavana mandeha amin'ilay fahamasinana izay nomenantsika ve tsika sa manamavo ny fahamasinana izay nomen'Andriamanitra antsika fa tadidio fa ilay Andriamanitra izay miatsaontsika dia Andriamanitra masina ary tia no masina koa izay rehetrarehetra manaraka azy ka tena no hamasininy fa anjaranao no miazona izay fanamasinana izay nomen'Andriamanitra izay anjaranao no mandeha amin'izay fanamasinana izay nomen'Andriamanitra anao izay ka ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe manahoana ny fahamasinanao
arovanao sy tandrovanao ve le fahamasinana zay nomen'Andriamanitra anao, handehananao ve zany sa tsy ny avinao dia ny fomba vraty sy ny fomba taloha ihany, na dia efa tonga vadin'ny mpanjaka aza dia mbola ny fomba fanao sy ny fomba fitafy taloha ihany mbola entina. Ntaonantsika ravana tena misy fiovana be, ny fahatsapatsika n'izany hoe no hamasin'ny Jesosy tsika dia misy fiovana be eo amin'ny fiainantsika izany hoe olo-masina. Ary raha jerevanao ny soratra masina, ny olo-masina dia olona kristianina mbola velona mihitsy. Izany natonga ny Paoly hoe ho an'ny rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso no masina. Ny kristianina mihitsy ilay olo-masina, ary ireo kristianina ireo nampatsahivina izany hoe masina ny ianareo hoe no antsoin'Andriamanitra tamin'ny fahamasinana ianareo hoe mandehana amin'izany fahamasinana izany driavana. Ary tsy vita koa izany fa asa ny fanahy masina. Ny fahamasinana ravana dia vokatry ny fanahy. Jerevy tsara ny Galasiana 5:22 fa vokatry ny fanahy masina ny fahamasinana. Ny fananantsika ny fanahy masina ny mahatonga antsika olo-masina. Fanadinanao akanjo maontina tahaka ninao ary anao tsy izany ny azonao fahamasinana. Fa satria anao masina dia anao akanjo maontina, fa tsy hoe anao akanjo maontina mba ho masina. Mila ataontsika miavaka tsara izany fomba fijery izany, izany teolojia izany, fa raha tsy izany miezaka hanana fahamasinana tsika. Ka raha izany dia tsy hanana eritreritra ny ho masina mihitsy ianao. Tsy miezaka ny hanana fahamasinana tsika ravana veriko ihany, fa efa nao hamasininy Jesosy dia miezaka miazona izay fahamasinana sy mandeha amin'izay fahamasinana izay nomena antsika izay. Raha fitimiko izany izay rehetra nambara teo dia izao hoe mahonoana tena ho Petera eo ampiandrasana ny fiavian'ny Tompo. Ianao koa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra. Angatao ny fanahy masina hoe fanahy masina velomy atao anatiko ny fahonoana tena. Dia asivitsipika ny fiainanao dia arao zany. Miangata hery amin'ny fanahy masina nampy ianao fa tsy vitanao ny manatanteraka an'izany raha mierinao fotsiny. Ary ny farany, aoka ho masina ianareo amin'ny fitondrantena rehetra satria masina Jehovah izay niantso ianareo. Hoy Petera, isika koa ravana dia izao natsoin'Andriamanitra amin'ny fahamasinantsika ary efa nidioviny sy no hamasininy tamin'ny ran'i Jesosy Kristy mandehana amin'izany fahamasinana izany. Aza mandoto ny tenanao amin'ny karazan'ny fahalitoana intsony. Ianao anie zanak'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra ho mpandova ny zavatra rehetra ianao. Masina ilay Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Aoka ho masina ihany koa izany ny fiainantsika sy ny fitondrantenantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mba ho mendrika an'izany tsika. Ary izany ilay izy fitondrantena mendrika ilay maha-kristianina. Izany no amporosiana Petera ny kristianina ary amporosiana anao koa amin'ity anio ity dia an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Amen.